Miraba tompoko vavy manahoana tompoko lahy tonga soa eto amin'ity fandaharana manokana iarahana amin'Andriamatoa Mamy Ravatomanga ity amin'ny MSA andakana no misy atsika ko dia manasa anareo anaraka ity fandaharana ity. Miarabanao Andriamatoa Filoha Tale Général ny groupe Sodiate. Miarabanao Joary, miarabanareo mirahalahy ary koa miaraba mijery manaraka atsika amin'izao fotoana izao tsy adino nareo mpiara-miasa izay manotrona eto androany. Miady hevitra amiko amin'Andriamatoa Filoha Tale Général dia ny tenako moa zany Joary Ravajanahary ao amin'ny pejy vaovao 24/7 Abraham Razafy atao-kavanako ao amin'ny TV Plus Madagascar ary itojo Rabefaritra azafady tojo Rabefaritra ao amin'ny Real TV. Manaraka izany koa nareo ao anatin'ny pejy Facebook Ravatomanga ko dia tsy andrelitsika fa anomboka ny fotoana. Andriamatoa Mamy Ravatomanga amin'izao fotoana izao ary tsy vao zao ankehitriny izao fa efa taona maro zay no nahafantarana anao. Fa ny tena hafantarana anao dia ianao mpandraharaha. Fa mbola hafantarana anao ihany koa eo amin'izao Madagasikara antsika izao dia ianao tafiditra lalina amin'ny resaka politika. Mba tsy ilazako hoe super président hono ianao, vice président de la république hono ianao, tsisy ny inona mandeha hono raha tsy misy ny validation fanekenao amin'izao zavatra rehetra eto Madagasikara zao. Hiditra lalina amin'izay tsika fa dia fanontaniako voalohany aloha amin'izao toe-java-misy eto Madagasikara zao ny hevitrao manohana sa tsy manohana ny tolon'ny tanora Gen Z Mamy Ravatomanga. Alohan'ny amaleko ny tenao aloha dia miondrika mpanajana andreo namony ainy amin'ny hetsika izay nisy eto amin'ny firenena. Makahery ihany koa ireo izay mbola mitsabo tena ary indrindra miray fo amin'ireo mpandraharaha namana izay voaroba tamin'ity hetsika izay nisy ity. Dia hovaliako ilay fanontanianao hoe nisy roa ny fanontanianao teo sa anankiray ihany ilay hoe miaraka amin'ny Gen Z ave? Mety daholo na miaraka ianao na tsy miaraka, manohana sa tsy manohana? Tsy le structure an'ilay Gen Z no hovaliako angambe amin'ny maha Gen Z satria za efa tsy Z intsony fa mihoatra an'ilay Z. Le fangatandrareo dia fangatahana eny amin'ny fiarahamonina, resaka jiro sy rano, délestage zany sy ny tsy fahampian-drano. Tsy anjarako ny hitondra fanazavana amin'izay satria za tsy ao anatin'ny exécutif ary za tsy manana sehatra fahefana maly an'izany fanontaniana izany fa mitovy amin'ny mpiarahamonina rehetrarehetra constat ny atao dia misy le izy tsy afaky ny hoditsito zany zavatra. Raha izay no antanianao hoe mitovy hevitra amin'izay ny Z avy ianao amin'izay zavatra izay constat rahantsika mahita le izy fa mino kosa nefa fefa nisy réponse namen'ny filoham-pirenena mikasika an'izay fangatahana précis zay mikasika ny jiro sy rano. Iny angamba avelako an'ny gouvernement sy ny tompona andraikitra ara-panjakana ny amaly an'izay tompo. Fa ekenao lay ny fitakiana ataon'ireo tanora ireo? Constat misy le izy. Oui, raha izay fitakiana rano sy jiro zay hoe délestage ny ray tsy fahampian-drano ray dia iarahantsika mahita zany. Fa ny akoatr'izay ny ambonin'izay ny akoatr'izay satria tsy nijana teo amin'ny jiro sy rano intsony le hetsika amin'izao fotoana. Marina zany satria izay no effectivement zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy nijanona amin'ny jiro sy rano intsony. Ny fandrobana kosa dia tsy azoko ekena mihitsy. Ny fanonganam-panjakana koa dia tsy arahako mitovy hevitra amin'izay mieritreritra ny ianao an'izany satria mandroba mora, manongana mora fa ny manangana sy ny mitazona n'iny fahefana iny tsy moramora fa sarotra ka tsy hitoviko hevitra kosa aloha raha ohatra ka hoe andeha androba sy anonga-panjakana
na iza manao an'izany tsy hitovy hevitra amin'izany atompo. Andriamato filoha le generaly averiko ilay araba mamerina ny araba ihany koa ho anareo mirahalahy miaraka manoatra izao fandarana manokana izao ary miarabantsika rehetra izay manatrika. Averiko mihitsy ilay araba andriamato filoha le generaly satria hidirantsika landalina kokoa izay ilay resaka ataontsika hoe contexte izay etsika misy savorovoro korotana krizy inona mety azy ho anasokajitsika azy zany izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa mba tiako ianao amaly kely aty ampiandohana ao anatin'izay ihany satria vao nanomboka andriamato filoha le generaly ity etsika tamin'ny 20 septambra 2021 ity ilay korotana zany dia efa nandehabe ny resaka fa hoe efa nitsoaka teto Madagasikara andriamato Mamy Ravatomanga. Androany manao ity fandarana ity ve isika atao hoe tonga soa ve zany ianao zao sa salama tsara ve ianao sa manao ahoana teto foana ve ianao inona no azonao fa nareo angamba ny tonga soa za teto foana za teto niatrika foana ny zavatra nisy teto hitako ny netombohany ary ny aina atao anatin'izany niaraka amin'ny mpiara-miasa tamiko maraina atoandro hariva fa teto foana tsy niala teto mihitsy atompo. Aterina izay araba izay tompo lasy tompo vavy mamerina ny araba ihany koa nareo mirahalahy araka ny nambara teo voaresaka ny resaka fandrombana andriamato Mamy Ravatomanga. Anisan'ny voatonona matetika ny anaranao ary na rahantsika ohatra tao anatin'ny fampalalambavao tao amin'ny RFI fa ianao dia manana milisy izay ny qualification entin'ny atao anatin'izay RFI izay hoe matanjaka kokoa noho ny polisy ao Antananarivo. Ianao ve tafiditra na akaiky na lavitra sa tsy tafiditra mihitsy ao anatin'izay korotana nisy izay satria anisan'ny voateny matetika fa ny orinasanao tao anatin'ireny dia tsy nisy nikitika nisy tao anatin'ilay fandrombana. Tsy nisy nikitika angamba aloha laviko izay fa nisy nanandrana imbetsaka nisy fanafiana natao raha tsy aka ohatra tany amin'ny poliklinika lafy nisy olona tonga mihitsy tany noho ny antsoantson'ny olona any amin'ny Facebook moa zany sy indrindrandrindra reny olona any ivelany reny izay miincitean'ny olona mihitsy hoe androba sy andoro nisy olona tonga tany amin'ny poliklinika lafy fa noho ny fitahian'Andriamanitra ary noho ny fampiresahana tamin'ireny olona tonga ireny dia tsy nahavanina ny zavatra noeritreretin'ny sasany ho atao natao amin'ny pradon ary efa misy imbetsaka ny fikasana fa ny tena moa zany tahian'Andriamanitra misy nireo namana ny mpiara-miasa ny havana mitondra ny tena mbavaka mitondra ny orinasam-bavaka dia tsy natateraka ny asa ratsy nyreny olo ireny. Eo koa ny dispositif izay apetraka izy satria saro-piaro ireo mpiara-miasa ireo amin'ny toeram-piasana iasany dia betsaka nanao volontaire betsaka ny ankizy niary tory tao niambina ny toeram-piasany ka zay tsy nahavanina ny fikasan-dratsy nataon'ny olona. Valiko le MSA satria le hoe fandrobana hoe miforme milisy eto aty amin'ny MSA satria zay mihitsy ny atsoko anareo mpanao gazety hoe raha mifandriko dia atao amin'ny MSA ny anaovana ny émission. Ny antony dia tiako hitanareo mpanao gazety ny structure misy eto amin'ny MSA. Ty MSA ty tsy hoe ny foroporonina ohatran'izao fa nisy historique namoronana an'ity. Za dia misehatra eo amin'ny sûreté aéronautique aéroportuaire zany nahazo contrat ny SP2S miaraka en partenariat amin'ny Amarante efa folo taona lasa zay appel d'offre io nahazonay ny contrat amina 8 aéroport miassurer ny sécurité et sûreté aéroportuaire. Ato anatin'ny orinasa Sodiaty dia manana sécurité miambina ny sitan'ny Sodiaty any amin'ny Enjato mahery any. Ny sécurité fotsiny miasa ato amiko zany miambina sita. Fahatelo manana hôtely ny groupe Sodiaty. Misy hôtely maromaro zay ato anatin'ny groupe Sodiaty hôtely golf moa indrindra zay
ilana formation zay n natonga niaraka ampiaramiasa hoe misy logika kokoa misy intégration tokony apetraka andaotsika anangana centre académie de formation satria na sécurité miasa ato na ireo olona miasa any amin'ny aéroport dia mila formation na ny miasa amin'ny hôtellerie dia mila formation mila coaching tsy akijanona raha teo professionnel ianao tamin'ny 4 taona 5 taona lasa no nananganana nyty site MSA ty sur 5 ou 6 hectares ty site ty misy partie maro ato amin'ny resaka sécurité misy zone d'entraînement misy inona moa izy teo fanaovana musculation misy fanaovana entraînement na ringa d'entraînement sy ny sisa sy ny sisa ilaiko zany amin'ny fanofanako ny sécurité privé miasa ato amiko fa tsy resaka hoe anao misy milisy akory ka tsisy milisy ato afaka makatya ary afaka asaina mihitsy ny olona rehetrehtra zay nenanao porte ouverte il y a quelques mois nisokatra ho an'ny olona rehetrehtra afaka manao visite ny infrastructure nampiasaina nanaovana an'ity investissement tya de utilisation interne misy ato formation en hôtellerie misy ato formation amin'ny restauration misy formation amin'ny cuisine ohatran'izay koa ny sûreté misy formation amina caméra ato fanaovana caméra scanner sy ny sisa donc tia zavatra multidisciplinaire ny ato amin'ny resaka activité zay mifanandrify amin'ny groupe koa fa misokatra ihany koa amin'ny olona zay intéressé zay indrindra eo indrindratsika andriamato Mamaravatomanga misokatra amin'ny olona intéressé misokatra amin'ny fanjakana aveo misy izy fanjakana hoe atao ampio Ravatomanga fa tena tatary ty grève ty anapiko kelan'izay fanontanian-joary zay miala tsiny miaingotsika avy amin'ny zava-misy sur terrain zavatra hiteny akanjy eny nanaraka n'izay herinandro mahery teo zay nisy mihetsika Andriamato Mamaravatomanga voatonona mihitsy zany ity MSA ty fa hoe anisan'ny manampy ireo zandary indrindraindrindra ao anatin'izay fitandrona ny filaminana sy ny fahalemana ao anatin'izay zakoriko zay inona no azonao ambara manoloana an'izay satria tena voatonontonona izy eny anivon'ireo mpanao fihetsiketsehan'ireo manonona ne mba tokony fatarina koa le olona manonona hoe iza le olona mivoy an'izany ary manana proof izy ilazany fa misy an'izany olona avy aty amin'ny MSA zany mandeha sanatriavina hoe manampy ny gendarme tsy azoko lavina tsy misy zany ary tsy hisy mihitsy tompo satria ny ato amin'ny MSA de utilisation privée ny anaovana formation de sécurité reo fa en dehors zay ne voaingana nisokatra tsy hoe zavatra efa nisy efa ela ny ato amin'ny MSA hatramin'ny hetsika fotsy mantsy efa nandehabe zay resaka zay hatramin'ny hetsika fotsy tamin'ny fividianana ny filoham-pirenena teo reo hetsika fotsy tamin'ny 2023 zany mbola tsy nisokatra ny MSA tamin'ny 2023 efa nanana olona hoy ny Andriamato Mamaravatomanga tao anatin'izay manampy ny mpitandron'ny filaminana tsy misy zany ary lavina le izy ary raha misy proof dia tsara hoentina ary zay mihitsy ny olana misy eto zany tonotonona oatra zao le izy dia ahely le vaovao tsy marina dia diabolisena le anarana olona sy le anaran'le orinasa dia tafiditra ao anatin'izay piège zay tsika rehetrehtra za eto dia miantso mihitsy zay ato manana caméra ato amin'ny MSA atsoko mihitsy zay olona vonona ijery an'izany mouvement na caméra zany enregistré ao daolana ny olona mivoaka sy miditra ato nareo miditra ato androany zao enregistré ao izany teto afaka jerenao zany tsy misy an'izany mihitsy ary zay ny hitenenako hoe tsy manao formation anandeha milisy andeha hanafika olona sanatrian'izany fa ny formation ataon'ny sécurité ato de formation amina resaka musculation resaka défense ho an'ny bien le orinasa sy ny sisa ary fitaizana ara-panatanjahantena no atao ary amin'ny BDB mba hivehenany le mpiara-miasa amin'ny tena amin'ny resaka sécurité samylaza ve zany Andriamato Mamaravatomanga androany fa tsy manampy amin'ny famononany grevy famononany afo raha nytiana ilazana anazy na ara-bola na ara-pitaovana na ara-kolona amin'izao fotoana izao tsisy olona ho alefako andeha hamono grevy
ary tsisy fitaovana ho alefa amin'izany a fa andraikitry ny fanjakana zany a miaro ny fananana sy ny fananan'ny olona sy ny olona monina sy mipetraka eto Madagasikara ary tsisy vola koa omeko an'izany fanjakana nay manana budgetny amin'izany manana misy adevitra mantsy PDG hoe mbola tsy dia nisy loatra n'izany karazana MSA zany teto amintsika dia tonga dia ampitain'ny olona misy manao parallèlena fitandrona filaminana ny privé Wagner aloha tsy orona ny resaka Wagner angamba tsy manana société de formation na hôtellerie tsy sécurité any ny atao eto fa misy hôtellerie eto misy sûreté aéroportière eto misy chenille ato satria ny any amin'ny aéroport zay mampiasa alika mijery an'ireny explosif reny manana alika 20 zay ato ary afaka mbola mandray alika hafa anaovana an'izany fitaizana alika zany sy ny fidresena an'ireny alika reny ary ny ato misy olona spécialisé amin'izany manao an'ireny détection na explosif reny ampiasaina any amin'ny aéroport uniquement à l'aéroport chien de détection no ompinato satria ao anatin'ilay cahier de charge zany amin'ilay resaka sûreté aéroportuaire zay no ato misy clinique vétérinaire ato entina manara-maso an'ireny alika reny fa tsisy zavatra koatran'izay ary mbola miantso aho miantso an'izay olona any an-trano any niza mihitsy na mpanao gazety vahiny io na eto atoerana misokatra ny varavarana ato amin'ny MSA afaka manatony ianareo mijery mahita ny zavatra misy ato ary miantso koa ny zay olona koa raha te hijery izy ny enregistrement amin'ny 25 sy 24 na 23 na 20 septembre na zay enregistrement azo jereo vao raha misy olona milisy mivoaka zany tato na nisy olona non tsisy an'izany mahazo alalana moa ny fanjakana micontrôle anareo ny atahorana Andriamatora Vatomanga dia hoe so mivadika ho rebelle ity MSA anao ity ka io indray no anakorota-panjakana misy contrôle ave ataon'ny fanjakana malagasy amin'ity MSA ty ny MSA alohan'ny sokafany dia nisy agrément zay nameny ministère en tourisme amin'ny resaka touristique zany ny hôtellerie sy ny restauration ohatran'izay koa ny formation professionnelle amin'ny resaka sécurité sy ny sûreté sûreté plutôt sécurité sy ny sûreté sy fandraisana any satria délivrer diplôme ny ato rehefa mivoaka ny olona dia ohatran'izay koa ny aviation civile iny moa dédié amin'ny resaka sûreté aéroportuaire manana zany agrément zany zay ary afaka jerenareo amin'ny sitany MSA zany agrément zany fa tsy afaka misokatra ny MSA raha tsy agréé ny fanjakana ary nisy audity natao tamin'ny MSA alohany nazona zany agrément zany Andriamato Filotale Generaly miainga amin'izay toejava-misy eto amin'ny firenena izay ihany isika resaka ny MSA tsika atao anatin'izay fa raha manoloana ny resaka grevy miresaka amin'ny firenena kianja indray isika amin'izao fotoana izao manahoana satria anisan'ny fanontaniana tena andrasan'ny vahoaka malagasy ngamba raha izay mihitsy no ilazantsika anazy manahoana ny fifandraisanao sy ny filoham-pirenena andrajoelona amin'izao contexte iaina ny firenena izao mialatsiny satria raha tsy ahivina kely mantsy ny tantara mialohany amalinao an'izay fanontaniana izay raha tao anatiny ity fotoam-pitondrany ny filohan'ny rajoely ity Andriamato Vatomanga fa nytelo ny androany no nisiny ny fandarana manokana atao anatin'ireo fandarana roa voalohany tamin'ny voalohany volana aprily tamin'ny taona 13 sy 14 zay niveren'olona moa hoe mety ho poisson d'avril tamin'izany fotoana zany teo ny Real TV Madagascar teo ny TV Plus Madagascar teo ihany koa ny Viva nandeha ny fandarana faharoa tamin'ny 12 aogositra 13 sy 14 mbola teo ihany koa ny TV Plus ny Real TV Madagascar ary ny Viva mialatsiny joary androany tsy eto ny Viva inona no azo anazavana an'izay ahoana ny fifandraisana Andriamato Vatomanga sy Andriamato Andry Rajoelina Viva tsy eto fa mandeha amin'ny Viva fandaharana androany alina fa tsy voatery hoe nareo aloha zao no satria raha mivivany eo dia hoe kitranotrano io amboarina ny fanontaniana sy ny sisa dia zay mihitsy ny natsona olona hafa zany
mba tsy siny zay eritreritra mety ho diso zay. Ny fandraisako amin'ny filoha tsy miova araka ny teneniko 2 émissions anametrahana an'izay fantaniana zay foana hoe manaona ny fandraisana sy ny filoha. Io anie ny tena zavatra tediavin'ny olona ary io tediavin'ny olona reo mitabataba ny ivelandreo ary io koa ny tediavin'ny olona mpanao politika eto toerana fa io koa ny tediavin'ny olona atao trano zany hoe atao trano tiako lazaina hoe olona manodidina amin'ny filoha-pirenena, olona mpanohana ny fitondrana, olona mpanohana ny fitondrana ny ediko amin'ny filohan'ny repoblika ary hoe ny korontanany tenako sy ny filoha. Za eto amilaza aminareo fa za ne tsy mpanao politika za ne tsy manana mandat politika na hoe manana titre politika. Azadinareo fa consul na pays anankiroa ahako. Incompatible zany consul zany amin'ny mandat politika. Dia amaly anao vatana fandraisako aminay sy filoha-pirenena dia tsy manana olana mihitsy amin'ny fandraisana aminy. Fa mety misy olana manana olana reo olona ny velandreo satria mieritreritra hoe ny fandraisanay mety ny tsy fandraisanay tsony mety amaivana amin'ny filoha-pirenena diso izy fa filoha-pirenena ne lany bahoaka ary matoa izy mbola lany dia mbola mety tsy hoe mety fa misy olona ny fidy azy tao tsy mivatoko rery ny ampalany amin'ny filoha-pirenena fa vaton'olona maro no nahalany azy. Ka nidresaka ny dia hoe manana quota mihitsy ianao amin'ny fanaindrena reo mpiasa-panjakana ambony. Ka zay hoa le tsaoahely io tsaoahely io satria rehefa tsy azondrareo amin'ny resaka fanelezana tsao amin'ity dia ahely ny tsao ato ka raha misy an'izany zao fotsiny zavatra tenenareo omeo profo satria mora ny miaccuse olona gratuitement ohatran'izany fa raha misy profo hoe ty misy olona tena mijoro mihitsy hoe za tompoko tsy nome raha tsy raha vatomanga dia sevo misy mijoro miteny an'izay. Misy tena te hijoro fa tsy satria matahotra mafy anao satria ianao le hoe super président ary any anaty administration tompoko dia be dia be ny olona no misavoritaka ny sainy satria raha vo olona hoe quota andra vatomanga dia tsisy samikitika dia quota andra joelona indraindray ondo ataoko ony le izy satria misy miteny le olona fa za kosa tsy manana profo zay nge le adevitra amin'izao fotoana zao ary tsy eto amin'ny foibe fitondrana foibe any fa saky manerana ny Madagasikara mihitsy chef district gouverneur ohatr'izany. Zay le feo ahely zay ny hevitra helin'ny olona zay ny hevitra helin'ny tsy tia zay ny hevitra helin'ny opposition zay ny hevitra helin'ny ao anatin'ny fitondrana ihany koa satria misy manana tombontsoa manokana angamba ny edivako amin'ny filoha-pirenena dia zay le zavatra misy ary efa heniko zany ary tena inona moa izy teo ialana tsiny amin'ny filoha-pirenena mitodika any aminy satria tsy moramora koa ny mihaino zavatra ohatr'izany ialana tsiny aminy satria mety hiperturbe azy zany eo amin'ny fomba fitantanany firenena fa tsy ny olona no miteny an'izany ary betsaka no miteny an'izany marina ny teninareo fa tsy misy mihitsy zany hoe fialiko alofana na hoe fanomezana baiko na hoe pression omena amin'ny filoha-pirenena zany na hoe fanomezana olona manokana. Mamra Vatomanga efa nilaza ny filoha-pirenena fa tsy hibriguer 3e mandat izy zany hoe tsy hilatsaka araka ny feonandeha be teo hoe hilatsaka ho filoha-pirenena amin'ny 2028 hatramin'izao aloha zany mbola mipetraka ho baraingo raha ho amin'izay taona valonroapolo sy roa arivo izay ny fifidianana filoha-pirenena satria mbola ao anatin'izay crise zay tsika amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Mamra Vatomanga ny fikambanana AFF dia raha malalina fa manenika ny Madagasikara ary miazakazaka mafy ihany koa ny firosony eo amin'izay fiparitahana manerana Madagasikara izay ny fanontaniako androany satria efa napetraka izy io tamin'ny fandaharantsika farany hoe ho candidat ve ianao manahoana ny fijerinao an'izay hoe tsy hilatsaka tsony ny filoha-pirenena izay amin'izao fotoana izao. Ny AFF efa tamin'ny 2018 raha tsy diso ny efa nisy izy io dia fikambanana sosialy manao asa soa izay nicréeny vadiko mba entiny zany manao tamberina ndraikitra tamberina didy
amin'ny mpiarabelona aminy manao asa soa. Nisy ny élection 2023 moa ny élection teo. Question napetraka reo tamiko zay dia efa mivaliko nareo hoe tsy miintéressé any resaka politika. Fandrarana no namen'Andriamanitra hoa andrarà dia zay no ao anatin'ny foko sy ny saiko amin'izao fotoana izao. Ka raha ohatra nisy an'izay tsao zay tamin'ny 2023 hoe ilatsaka io ary tena efa miprépare mihitsy izy par intermédiaire ny AFF dia hitanareo izy io ny AFF hatramin'ny 2018 ka hatramintsika amin'teny izao tsy mitsahatra ny manao asa soa ary mbola andeha io au-delà en 2028 tsy mijanona io satria zay ny hitanay ary zay koa ane mety tsy nahavoarobe satria be dia be ireo olona nanaovana asa soa reny olona reny ane tonga manao volontaire manao manampy ao aminay ao manampy ny sécurité ny sitanay donc zay le izy raha valiana mivantana ianao dia hoe tsy any anatin'ny programmako mihitsy zany fa ny ampitombo an'ireto no mbola mahamay azy ao reo société reo no mampitombo andreo sy ny mampitombo an'ireto mpiara-miasa amiko reto sy mametraka zavatra tsara ho an'ny firenena satria zay ny hitako hoe tena participation lehibe indrindra lehibe ozy noho ny fidirinao anatin'ny gouvernement sy mifanaovana hoe latsaka filoham-pirenena manomenao sy manasoa an'ireto mpiray-tanindrazan'ireto. Tsy hidiran'ny fahatahorana mihitsy fa resaka conviction le izy tsy hoe matahotra hoe hopotika reo zay ny tianao lazaina ary eo aloha hatramin'izao tsy tokony hopotika zany satria ho an'izay 2024 zay hoe Andriamatoa PDG zany 2024 efa misy volavolaina anambadika any amin'izao andimby an'Andriamatoa Andrajoelina zay ny mahavoatsika tsika tsy mahandro tatana ny famitana ny mandat hovaliko le izy ny famitana mandat aloha zao no tokony masoatsika tokony iarahantsika fanometanana ny développement économique aloha ahoana ny signe stabilité politique sy ny développement économique ny olona manolo an'ny président Rajoelina amin'ny 2028 mbola ho hita miandalana eo zany iza ny olona vonona fa tsy moramora koa ny miditra amin'izany ilatsaka filoham-pirenena zany tsy moramora zany tia ialako tsiny aminao Andriamatoa Ravatomanga lay fiteninao isan'andro farafaratsiny tamin'ny interview mahalana zay ataonao za tsy m'intéressé anahy politika fa mila pouvoir mila ny olona mpitondra politika ianao hiaro anao ary misy inona moa zany misy fifanarahanao hoe za hiaro anao ara-politika Andriamatoa mpanao politika fa za kosa amin'reto toe-karena ataoko reto handremo zako ohatra zany dia tonga ny eritreritry ny olona hoe na tsy Ravatomanga mamy aza no irotsaka efa misababaka ihany izy mitady olona izay hiaro azy sy ny fananany sy ny toe-kareny ny olona mieritreritra ny anao zavatra ratsy no mitady mpiaro satria raha tataraiko aminareo tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny andron'ny HVM 5 taona no nanaovana enquête tsisy andro miraka tamin'izany nandritra ny 5 taona fa tamin'izany ary mbola nahavita nanangana orinasa nefa tao anatin'ny enquête nenjehana ny giazana amin'ny fananako tany ivelany ny tongavan'ny procureur parquet financier avy any a Paris netiny nakaty miaraka tamin'ny gendarme tonga teto a Madagasikara zany nanao perquisition ny tranoko tany Ambroko dia nanaovana enquête tany ivelany PNF nanao ny enquête fa tsy hoe olona teto atoerana 5 taona nanaovana enquête 7 taona tateoriana classement sans suite ny valiny dikan'izay zany ianao sacrifiena mandritra ny 7 taona ny mpiara-miasa aminao ny anaranao ny orinasanao zay ne le zavatra misy zao dia tonga eo fitondrana ny olona nitoananao dia mamaly faty ianao amin'ny mbola rajoana
non tsisy idirako mbola rajona mbola rajona zavatra nataony tany a fitsaranany no ny condamné mbola rajona fa tsy zahy fa iverenako le teo ny teny ianao hoe mitady piaro raha nanao ratsy a nandritry ny 5 taona nanaovana enquête tamin'ny andron'ny HVM ny filoha teo ane olona commissaire au compte ko ny cabinet ny commissaire au compte ary hatramin'izao mbola commissaire au compte hatramin'izao mbola commissaire au compte ny société misy azy izy moa efa niala tamin'le orinasa fa izy no promoteur atao fa mino afa mbola ao ihany izy any ambadika any mbola commissaire au compte ko hatramin'izao ka raha misy ratsy zavatra ratsy atao ve dia mbola hotazon'ny commissaire au compte izy ary nandritra ny 5 taona natao enquête a raha nisy zavatra ratsy ve natao tsy efa ny PNF manao enquête tsy efa sahirana tany ivelany fa classement sans suite mivaliny donc tsy voatery piaro zany raha manao zavatra araky ny tokony izy ianao ary ny fandrarana nataoko nandritra ny 1990 dia tsy niala tamin'ireo zone d'activité reo ne mifandray ireo activité ataoko rehetrarehetra hoe tsisy hoe zavatra mifanipaka be fa zavatra mifandray daholo reo raha jerenareo ny activité akireo tsy manao PPN tsy manao inona moa izy teo activité hafa zany fa tsy niova mihitsy ny ligne d'activité ako nandritra n'izay taona maro zay zany tao anatin'izay anisan'ny voaresaka hoe ao anatin'ny tambazotra tserasera ihany resahana misy miqualifie ny Andriamatoa Mamirafatomanga ho mafia d'état atao hoe mafy be zany terme izany ianao ve mety anaiky raha ohatra ka tena misy enquête tsy miandany anatanterahana an'izay anaporofono na tsy an'izay hoe mafia d'état anao zay efa natao ane zany ho efa natao zany enquête zany taloha PNF zany ane mafy be ane ny anaovana enquête ny PNF zany fa tsy moramora ary efa natao zany 5 taona ho nanaovana zany 7 taona no mivoaka za misokatra ary efa niteneniko anareo ny commissaire au compte koa cabinet angia erajonary mampianana taloha dia inona koa ny tediavintsika mihoatra an'izay commissaire au compte zany mikirakira ny compte ny société rehetrarehetra dia faharoa ny fahatelo misokatra raha misy audit zay mazoto ho tonga dia misokatra amin'izany io ny tsy zavatra fenonao hoe misokatra amin'izany raha misy audit tonga anao audit ny orinasako tsy manana olana amin'izany anisan'ny voaresaka matetika raha tsy manana fanontaniana reo toizaka any ao anatin'ny voaresaka teo dia olona any ivelany Andriamatoa Mamirafatomanga izay miantso mihitsy ny anapotehana anao ao anatin'ny le tolona misy amin'izao fotoana izao voaresaka ao matetika ary tononona matetika ihany koa izao ianao hoe mieritreritra hoe andeha hitory azy ireo sa misy action hafa mety hoentinao sa avela malalaka amin'ny mahatany démocratique azy ampiko kely izay fanontaniny Abraham Razava zay satria izay tsy ko apetraka teo Andriamatoa PDG na ny eto atoerana ary ao anatin'izay dia anisan'le hoe mialatsiny satria izay mihitsy izy hoe miala Ravatomanga miala Rajoelina ahoana mifandraisanao an'izay io mihitsy mantsy tsy azoko le hoe miala Ravatomanga miala amin'inona moa hiala iza hiala atao amin'ny orinasa misy sa hiala amin'ny maha-consul ny Serbia sa hiala amin'ny maha-consul ny Côte d'Ivoire tia misy zavatra tiako partagena aminareo tamin'ny alohan'ny napa-consulat ako consul ny Serbie ngamba 5 taona lasa zay dia nitady olona ry zareo teto zany hoe na tonga teto mihitsy nisy mission tonga teto hoe hitady olona ho atao consul dia nicontacteny zareo ny tenako roa taona talohan'izay roa taona nanaovana ny enquête mikasika nanaovan'izy ny Serbie ohatran'izay koa ny Côte d'Ivoire za efa niteny tamin'ny Côte d'Ivoire hoe ny état ivoirien hoe zany efa consul ny Serbie sarotra amiko ny andeha hireprésenter pays anankiroa ianao mihitsy ny ilainay tsy roa taona kory raha fa maherina izay nanaovandrareo ny
fanadiadiana mikasika zareo no micontacte izy manao fanadiadiana raha misy zavatra arak'ireo filazan'ny olona etseroa reo hoe mafia mpanao trafikana bois de rose mpanao trafikana volamena inona koa moa le qualification rehetrrehetra tenendrareo reo firenenireo ve dia inomea consul firenena anankiroa reo dia ametraka ho consul raha misy sombotsombony fotsiny mikasika an'izany amin'ny zavatra misy eto Madagasikara fa io araka ny teneniko anareo a misy campagne io entina andemena sy entina hoe tena anapotehana an'ilay fitondrana moa zany zay ny zavatra irahantsika mahita eto a dia ny tenako zany ny heverindrareo hoe akaiky ny filoha dia ahozongozona ao anatin'le izy ono a ny tena resaka koa nge Andriamatoa Ravatomanga dia ianao a mitsabaka tanteraka amin'ny asa fandrarana rehetra eto Madagasikara douane lavanil litchi inona le voalohany douane ohatrany hoe ianao micontrôler ny douane ono za mitantara ako ny zavatra resaky ny olona douane litchi vanille girofle vanille zao dia tena mitsitongana satria stock Ravatomanga daholo ny vanille ono any avaratrany ya ny fitoriana efa nitory amina olona vitsivitsy any ivelany tiako moa anevo zao no misy le zavatra rehetrrehetra io io tsy maintsy makafepetra ny tena amin'ny fandotona sy ny hoe resaka zay atao ahely amin'ny tsy marina dia tsy maintsy akafepetra ny tena zany manoloana zay ary efa misy efa zavatra ankory efa nataoko mikasika an'izay ka na fitsarana zahoany ohatrany hoe ianao no baiko azoka izany fitsarana izy eto Madagasikara eny ka ny mety zay ne le zavatra ampidirinao anatin'ny sain'ny olona mihitsy hoe hito misy objectif hafa mihitsy ane le zavatra tenenina am'izao hoe efa nazavaiko teo moa lasa mamerina an'izay foana hoe mba ny ampidinana asy ny filoha-pirenena mba ho diabolisena mihitsy hoe ty tena olona tsisy ilana azy mihitsy le olona ty dia fironona daholo zao tsy tokony fironona hatramin'ny resaka douane resahanao hoe zany no mibaiko ny douane izy ao amin'ny douane mibaiko ary fahefana vaiza no afahako mibaiko ny douane ny resaka lavania teo amin'ny sehatry ny lavania efa amatona maro tamin'ny voalohany niaraka tamina partenaire zany hoe nisy partenaire niarahako ny asa satria asa mbola tsy voafehako le izy dia niaraka tamin'olona tamin'ny voalohany efa 15 taona lasa zany dia rehefa avy eo zany nanao mitokana nanao an'le fandrarana vania paseko ny zavatra détail be dehibe fa za moa zany solitena ao amin'ny CNV solitena ny exportateur ao amin'ny CNV misy membre maromaro ngamby izay 20 latsaka eo na 20 mahery misy solitena ministère ao commerce agriculture aménagement territoire sy ny sisa dia misy solitena ny mpamboly lavania dia misy solitena ny conditionneur stockeur dia misy solitena ny exportateur sy ny sisa sy ny sisa misy secteur privé ao dia misy secteur public 50-50 izy io anatin'ny conseil national ny vania misy ady hevitra be napetraka tamin'ny fotoanandrony talohan'ny fifidianana 2023 ngamba ny rahanareo iarahantsika nahita ny zavatra misy talohan'ny fifidianana tsy voapetraka araka ny tokony izy le réforme napetraka tokony apetraka amin'ny lavania noho ny fidirany politika tao anatin'le sehatra raha tadidinareo nisy mpanao politika nidina tany sava mpanao politika maromaro ary tena hoe nisy fihetsiketsehana matanjaka be mihitsy natao tamin'izany hoe foan'ny CNV dia même mitovy amin'izao zavatra misy zao foan'ny CNV
esory ny apimamba ny ravatomanga sy ny sisa monopole sy ny sisa ny olona miexporte lavaniany efa misy zato mahery aiza moa zany le monopole amin'ny olona zato tamin'izany io a dia hoe foany ny CNV ary libéraliseo io filière lavanio zay ny fangatahan'ny olona tamin'izany dia nisy panneau politika tena njoro ary misy vidéo an'izany afaka jerentsika archive an'izany hany dia rehefa mifoanana le izy a nanao assemblée générale zay exportateur navani tany Antala dia niteny mihitsy a teo masony namana exportateur hoe ho tsarainy tantara ho atsika satria ny fandrarana rehefa idirana panneau politika amin'ny zavatra tsy voaeritreritra tsy voahevitra dia ho tsarainy tantara eto tsika fa io réforme io ohatran'ny réforme rehetrretra tsy maintsy misy zavatra hiatrehana zay vao tonga amina zavatra résultat anankiray tsy nieny moa le exportateur namana dia lany tao hoe ataovy ny libéralisation dia depuis an'io 2022-2023 iny zany noho ny pression politique tena préciseko tsara fa nisy décision nyraisin'ny CNV tao hoe tia ny lalana entina hanatsarana n'le filière fa noho ny pression politique dia natao le libéralisation dia io izy io mivokany io miresaka nasianao référence teo ny letsi anisan'ny misehatra an'izany efa mihoatra ny 5 taona zao no nisy réforme nataonay tamin'ny letsi saika efa natao tamin'ny letsi zany tamin'ny fotoanany a 15 ans passé zay mbola maintenir hatramin'izao ary nareo tsy mahita olana any amin'ny letsi ary mpiexporte letsi orinasa efo tafakatra efa 30 ny exportateur na letsi satria akalazainako hoe anaovako monopole ny letsi ka inona moa zany le monopole amin'ny orinasa 30 ny part de marché ako amin'ny letsi à peine 6% ao anatin'le olona miexporte letsi 6 ou 7%. Inona mamonopole zany 93% zany olona société hafa no manao l'exportation. Inona mamonopole zany fa ny olana zany rehefa hitandrareo misy zavatra mandeha afaka mantany letsi nareo ny mpanondrana letsi tsy manana problème ary ny objectif anay voalohany dia hoe ahoana ny fomba isécurisena ny tatsara eto ary zay ny vania mission voalohany dia hoe ny ahatsara ny vidin'ireo ny vokatry ny tatsay priorité numéro 1 ny letsi raha ny ainga maky exemple 100 ariary efa 1000 ariary izy zao zany hoe miakatra foana vidiny any amin'ny tatsara faneny vanille PDG mitovy vidy amin'ny arcovera zao ny kilaoan'ny vanille satria zay le libéralisation nidradradradrain'ny mpanao politika namahana n'le izy ary ny président ny république tamin'izany voatery tsy maintsy naka fanapa-kevitra hoe vao ara le izy dia io izy io fa za miteny amin'ny mpanao lavania todika amin'ny namana mpanao lavania mbola azosika reniny io lavania io azo atao tsara manarina an'io fa miantso ny namana mpanao lavania aza manaiky ho rebrebe ny mpanao politika ary miantso koa ny gouvernement sy ny olona manapa-kevitra misehatra ao anatin'ny lavania okaretiko ataonay misehatra ao anatin'le asa ny fomba anarenanay ny zavatra misy fa aza tsabahanareo ny asa aty amin'ny privé satria zay ny malala ny mamay anay zay ny mahita ny solution io fa raha io idirana mpanao politika idirana anti-olona rehetrarehetra ity dia anaovana diabolisation tsy zavatra andeha eo ary zay ny résultat hitantsika zao resaka gouvernement ianao mialatsiny resaka gouvernement ianao tao anatin'izay resaka lavanily zay andre mato mamyraha vatomanga ny zava-misy amin'izao fotoana zao rava aloha ny gouvernement miandry ny fanendrena zay hosolo ny prime ministre sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement sika amin'izao fotoana izao
ny ahoana ny fijerinao an'izay fanapa-kevitra no raisy ny filoham-pirenena izay tamin'ny fandravana ny gouvernemanta manoloana n'izao krizy misy eto amin'ny firenena izao izay voalaza ihany koa aloha zany hatreto fa dia olonao andriamatoa tsy kristian izay tsy afaka tsy azo lozongozonina mihitsy tao anatiny izay fitotaona mahery volana vitsivitsy zay zay ve ny tena vahaolana mbola manan'olona ao anatin'ny fitondrana ve Mamiravatomanga ihany koa fanontaniana roa zay fanontaniana voalohany hoe ahoana ny fahitanao ny fandravanany gouvernement zay le izy ngamba nefa mamaly amin'ny apahany ilay fangatahany ireo mpitokona le izy en particulier ny GNZ hoe misy lesika eto amin'ny resaka rano-jiro efa namaly ny filohan'ny république hoe raisiko ny responsabilité fandraisana responsabilité nataony voalohany dia ny fandravany ny gouvernement voalohany aloha nanala ministre ny énergie izy dia rehefa mbola nipetraka ihany le fitakiana dia nandrava ny gouvernement izy faharoa donc efa misy valiny amin'ny apahany zany zay ary zavatra tena important dia ny fanekeny fa anitsy ireo zavatra tsy mety izy na mikasika ny jiro sy rano na mikasika ny fitantanana amin'ny akapobeany efa tena humilité be ane zany ry zareo olona élu ane io olona io donc efa nieno izy ary nieno ny oatra ny fienona raha ny zavatra navaly zay ngamba ny avaliko aniny mikasika an'le hoe ka inone fitakiana teorine satria rehefa nidiran'ny C11 le izy zay tsy lany tamin'ny fifidianana zareo dia mitaky ny elany ny filorajoelona dia zay ngamba ny avelantsika amin'ny mpanao politika sy ny mpiaino sy ny mpijery no andinika hoe misy légitimité zany ve zany fangatahana zany fa tsy nalaiky ve anao tamin'ny tsay kristiana esorona io fanapaha-kevitra politika zay ny fantatro ny filoham-pirenena fa mety dia manaja an'izany tsika tsisy tokony hampalahelo mihitsy satria ne prime ministre ne prime ministre amin'ny malagasy fa tsy prime ministre korery ka tsisy tokony hampalahelo mihitsy fa asa mpanjakana ny ataony ary matoa izy nitazon'ny président nandritra ny tsay kristan aza adinonareo fa nitendrena tamin'ny androny ngara jaonary mampianina président rajaonary mampianina fa tsy hoe nitendreny président rajoelona donc na izay fotsiny ary le fahadsoana am'le hoe zany ny imposean'ny prime ministre tsay kristian le olona efa voatendry melohany fa tsy hoe tamin'ny andron'ny président rajoelona izy nivoatendry fa 2018 ane izy vokatry ny 73 député dia ny maro anisa atao amin'ny assemblée aza diniko dia rajoelona ihany ny proposé azy tamin'ny rajonary mampianina le consensus tamin'iny aza diny koa nefa prime ministre tsay kristian olona diplomate donc mety mahadiplomate azy no fidianana azy nametrahana azy ho prime ministre mety zay le critère tamin'izany fa ngamba ny tsy dia valam-paratsika izy fa za mahafantatra ny prime ministre tsay kristian fankalala zay satria tale général ny Solima izy tamin'izany za prestataire ny asa tao amin'ny Solima anisany hoe izy zany mampiasa an'ireo camion citerne ireo tamin'ny 94 95 niara-ny asa zay amma prestataire ny Solima zay no mifankalalako taminy resaka professionnel satria verina kely amin'le fitoriana napetraka ao amin'ireo olona atao hoe manompa sy mitady azay fanesorana anao izay eto Madagasikara ve le fitoriana napetraka ao sa tany ivelany ary nampiasa an'le karatra mahadiplomaty anao ve anao zay ny fitoriana tsy amin'ny diplomaty satria ny fanozongozonana ny tena ny fanaratsiana sy ny opa sy ny sisa ataony mazaha fa donc fitoriana manokana le izy napetraka teto toerana sy tany velany makasika ny atao hoe memizinao eo amin'izay fitondrana ny firenena izay anisan'ny voaresaka matetika ihany koa izay fitsabahanao ao anatin'izay antsoina hoe marché public ny nizatsika anazy angamba Andriamatoa Mamiravatomanga voaresaka matetika tato ato indrindrandrindra
mahakasika ny prise en charge ny fonctionnaire ao amin'ny orinasa tantananao eo amin'ny polyclinique elafy misy ny dossier avoakan'ny olona ny anatina Facebook misy ny fijoroana vavolombelona hoentinao anatin'izany ahoana ny metinao anazavana n'izay hoe prise en charge ny fonctionnaire ao anatin'ny orinasa tantananao izay tena tsy misy marina ve nitsindry ataonao mahakasika an'izay satria misy ireo mananao prise en charge zao tena miala tanteraka ary ny anao aloha tsy fantatra hoe voaloha foana izay vola izay fa raha nyresaka mandeha ihany koa dia voaloha foana ara-dalàna izay vola izay. Misy historique kely omeko anareo ny polyclinique ilafy efa tamin'ny 1995 no nisokatra 95 tsy haiko iza no président tamin'izany tamin'ny 2004 no nahazo agrément hitsabo ny fonctionnaire eto Madagasikara 2004 hatramin'ny 2004 ka hatramin'izao zany mandray fonctionnaire foana ny polyclinique ilafy tsy ny polyclinique ilafy rery mandray fonctionnaire fa mandray fonctionnaire ny mialatsiny manonona anarana orinasa ny Institut Pasteur mandray fonctionnaire ny clinique de sœur mandray fonctionnaire ny Pitsabo Mkambana mandray fonctionnaire ny clinique Anosbe mandray fonctionnaire reo clinique privé rehetrareo ny MM mandray fonctionnaire daholo reo olo reo misy fotoana zareo tsy nandray an'izay tsony najanony ny prise en charge maninona rehefa polyclinique no mandray an'le marary dia anaovana resaka be ny tsy fandraisan'ireo olo reo prise en charge anazy manokana iny fa ny critère fandraisana ny fanomezana prise en charge tamin'ny 2004 nahazonay agrément dia misy benchmark nataon'ny fanjakana tao misy tarif agréé tao fa tsy hoe polyclinique ilafy agréé dia manao an'izay facture tiany atao misy engagement misy cahier de charge ao zany hoe raha atao scanner le olona dia tiany tarif agréé-ny fanjakana mikasika ny scanner iny ary ny scanner ataona iny dia tokony hitovy ny prix ny scanner atao any amin'ny OMI fa tsy afaka manao mihoatra zay OMI ny référence satria OMI manana scanner ohatra ny analyse ataonay dia tokony hitovy ary indraindray raha latsaka noho ny prix ny Institut Pasteur fa le izany rehefa tianao lotona le olona dia foronina daholo ty zavatra rehetrrehetra fa ny fangatahako ary tena miantso mihitsy ny olona zay manana olana ka manana proof fa hoe lafo be ny prix ny facture en polyclinique dia compareo amin'izay zavatra comparable le izy hoe aiza le lafo nanao scanner izy dia ohatrinona nalohan'le olona tany dia ohatrinona naloha aminay tarifanay zany tarifa agréé io misy cadre tsy hoe tarifa zay ataonay eo dia ataonay fa misy fanarana eo fanjakana misy cahier de charge io ary tsy mahazo mihoatra n'iny tarifa iny zay ary ny fanjakana manao analyse manao ny benchmark izy alohany agréé-ny le tarif fa ny polyclinique ary ve amin'izao andriamatoa PDG mba manana trosa amin'ny fanjakana manana trosa be dia be zay amin'ny fanjakana tsy ho teneniko anao eto ny chiffre fa tena manana trosa zay amina milliard amin'ny fanjakana nefa ny endriko hoe raha vao tonga no ny facture en finance ny facture ny polyclinique de lafy dia tena mikoropaka daholo mandohan'la izy raha misy proof an'izany ianao dia avoay ary zay manana proof an'izany dia eto fa afaka sokafoko aminareo ny livre en polyclinique hoe zao ny trosa amin'ny fanjakana dia afaka miaraka tsika makany amin'ny ministère mpandony vola dia jereo ovinana azo ny paiement ny polyclinique dia ireo centre hafa ovinana azo fa tsy marina zany tsy marina zany ny témoignage nataon'ny colonel Patrick atao anatin'ny Facebook reny misy le vidéo lava be reny nataony azafady le vidéo nataon'ny colonel Patrick mahakasika ny hoe afindra ny polyclinique lafy ny fonctionnaire ao amin'ny OMI ohatra ka inona moa ny vidéo ny azy ny hoe teneny daholo zay tonga ao an-tsainy ahoana moa ny accrédible ny zavatra oatra zany mila proof ane rehefa miteny zavatra anankiray ianao hoe fa tsy tenitenenina fotsiny ohatran'izao hoe ianona manao an'izao ianona manao ameo proof dia tongava ty amiko aty zay mahafetsy an'ity mamyravato manko ty ry havana tsisy proof mihitsy eo am-pelantanana kanefa ny olona miresaka foana
fa ianao daholo any ambadibadika rehetrarehetra any a sy mampiasa fahefana noho ny fifanakekezanao amin'ny président Rajoelina zay nge ilako tsiny le fomba fiteniko a fa mivatambatana PDG zay no atao anatin'ny sain'ny olona fa misy koa ny olona tsy tratra amin'izany tsy ny olona rehetrarehetra ny tratra amin'izany raha anao an'ity émission ty a be dia be ny olona nanome courage a nakasitraka satria zany tsy dia tia miteny zany raha hitanareo tsy dia miakatra antena tsy dia tiako loatra no mise justifie ny tenako a na nisy an'ireny tenin'ireny colonel nytenenao teo a raha tsy namaly mihitsy a fa fotoana zao tokony hamaliana hitenenana dia tsy maintsy miteny satria efa sangy mihoatra ny loha le izy donc tsy azo atao ntsony ny mangina fa ny resaka colonel Patrick tsy mitombona mihitsy ary tena fanasoketana tsotra zao le izy a tsy mitombona le izy manamafy kely fantaniny Abrahama teo atao anatin'izay ao anisan'ny efa nametrahana an'izay fitoriana izay ve ny colonel Patrick zany indray matomamy raha vatomanga tatoa dia tsona le anatiny nisy fametrahana fitoriana fa izy moa tsy etiko maninona koa moa no mitsoka raha manana proof sy manao marina tokony mijanona eto any ianao raha manana proof sy manao marina aza mitsoka rehefa manana proof sy manao marina colonel mijery anao mihitsy a tonga avy eto raha manana proof ianao sy manao marina fa aza mitsoka aza mialoko ambadika na caméra no miteny fa tonga avy eto fa ny kabiazan'le olona mitsoka sy miteny amin'izao fotoana zao Andriamatora Vatomanga dia matahotra fanagadrana sy fanenjehana ary isa zany colonel Patrick Rakotonirina inona moa no tokony atahorany raha manao marina izy za teto 5 taona tamin'ny fotoana fitondrana teo aloha zanga nitsoka teto nanaovana enquête a zanga nitsoka satria za tsy mahatoky ny tenako a mahatoky ny zavatra ataoko a raha manao marina ianao aza mitsoka tonga avy eto dia mifanatrika eto tsika torio any amin'ny tribonaly a dia tonga avy eto ka hoe ny tribonaly ianao ihany no mibaiko anazy io ka zay torio any amin'ny PNF nisy nitory any tany amin'ny PNF za koa zany no mibaiko amin'ny PNF torio any amin'ny PNF dia jerentsika ianao mihitsy zany Andriamato Mama Ravatomanga mba tiako amaly an'ity fanontaniana ity satria rehefa aravony zay rehetrarehetra zay a raha hoan'ny atao Madagasikara aloha na gazety io a na mpanao politika tena vitsivitsy ny samanonina ny anarana zany Mama Ravatomanga zany a fa ny reo any ivelan'ireo foana no tena manao totoafana zay hoe Mama Ravatomanga manao an'izao inona ny mety anazavanao an'izay ary atao fanontaniana tsotra ohatr'izay mihitsy rezy mba ahafahanao mamaly azy le izy zany efa misy calcul lavitra ny fahitako azy a efa misy calcul politique lavitra le izy a dia zay olona mety atahorana anelingelina dia aratsiny amronana dossier tadio tsara fa talohan'ny 2023 any nisy zavatra be dia be koa nahatonga nanao émission tadidinareo tamin'ireny resaka bois de rose dia navoaka mihitsy le dossier le faux dossier ao anatin'ny site koa le faux dossier zany hoe i dossier iny a falsifiendrareo le izy asiny blanco dia scaneny dia avoakany hoe ty le exportation ty le anina bois de rose izy dia rehefa nitoriana le izy rehefa nataony ny fanadiadiana dia tsisy zavatra mitombona dia zay ny zavatra misy ohatr'izay tsisy afy io satria io da amina dinamika politika ny hitondrandrareo azy a dia ianao zany anisan'le hoe cible tokony ho enjehana dia manentsika ry zareo Andriamato Mama Ravatomanga fanontaniana ity tao anatin'izao fitondrana Andriamato Andry Rajoelina zao ve efa nisy redressement fiscal na azo ny société anao isa-taona misy redressement fiscal isa-taona ary za mihitsy mangataka atao redressement fiscal satria ny banque financier dia mangataka an'izay hoe tsy maintsy misy compte audité zany hoe ianao rehefa mandrara dia tsy maintsy manana compte audité ianao certifié ny comptenao ary tsy maintsy misy attestation de régularité fiscale raha zany tsy mahazo crédit raha zay no tsy mahazo crédit
sarotra amin'ny banky ny ampindram-bola aminao raha tsy olona manara-dalàna ianao ary nanenjehana tamin'ny fotoana tany amin'ny PNF dia hoe fraude fiscale blanchiment fraude fiscale trafic na bois de rose sy ny sisa izay ny nanenjehana tao anatin'ny fraude fiscale izay ny nahatongavandrareo teto hoe tonga teto izy nijery an'izay ary azafady toizaka ny le fantaniko le PDB ny mpandraraha mitaraina fa mitratra amin'ny redressement fiscal abusif dia ianao koa ambadika izany olo hoe toa dia sorona le izy hoe anisan'ny voateny tao anatin'izay ny resaka gastropizza ianao kasainao vidina dia tsy nanaiky avy eo nanaovana an'izay resaka redressement fiscal zay dia efa anao zao ny ampahany betsaka amin'izy io amin'ny gastropizza eny tompoko raha na gastropizza efa nirosoko pizza kely nareo teto fa zao le izy tena tafahoatra le zavatra tenenin'ny olona indraindray za anisan'ny hoe tena miadmire ny chef mbinina ary tena hoe manoana azy mampandraraha malagasy azy tsy mbola nanana eritreritra mihitsy na indre mandeha raha hoe hividiny gastropizza tsy mbola tsy nanana eritreritra an'izany ary tsy hanana eritreritra an'izany mihitsy ny redressement fiscal ny gastropizza tsy dirako za ratratrako zany hoe tratra ny contrôle fiscal ny orinasa rehetrrehetra ny tokony ho tratra ny contrôle fiscal daholo satria izay inona moa ny anaovana investissement eto Madagasikara ny mpandrarany mamelona ny firenena anankiray par intermédiaire ny impôt sy ny douane ny karaha mampiasa mpanjakana zay mpandraraha no anisany hoe participer amin'izany karaha mampiasa mpanjakana zany fa io resaka elona zay na fanany gastropizza dia mampalahelo ary tena todika aminao zandrilahy satria fantatra anao fa zandriko no ny sopatra ataony namana reo tsy mahatotody ny hotely zay anananao analakely dia tena mampalahelo izy ary tsika tokony isy fifandraisana bebe koa ny samy malagasy satria tsy azo atao kosa tsy moramora miary sy hoe manangana orinasa zany ary gastropizza mitovitovy ny etomboanay samy aingy amina zavatra hoe kely dia nitombo dia zao ve ny anaovana an'ilay olona ninninona zavatra misy tsy tokony victimizenao zao kosa le mpandraraha malagasy dia hopitehanao ny fananana doranao sy ny robainao moa indrindrandrindra tsy azo ekeny zany anisan'ny tombohan'izao krizy iainan'ny firenena izao ndre mahatonga amin'ny Ravatomanga ny fangatahana ny jiro sy ny rano izay atao hoe zo fototra tokony hananany ny olombelona tsirairay avy ny anton'izay fantaniko izay ny resaka jirama satria nisy fotoana ihany koa izy io andre mahatonga amin'ny Ravatomanga indrindra tamina madianana azy ho société anonyme dia ianao no voalaza fa anisan'ny mamotika raha izay ny ilazantsika anazy ny société mba hahafahanao vidy ny jirama amin'ny vidiny mora efa nilavinao moa izay tamin'ny taona 2020 sy 2020 fa averiko apetraka izay fanontaniana zao ao anatin'izao contexte izao ka zay le izy rehefa zavatra négatif rehetrrehetra dia za satria izay zany ny entiny mety hoe possible hoe aminonan'ireo orinasako ireo sy hoe aminonana mihitsy zay le izy fa tsy hitako tsony zay avalinareo satria zavatra tsy noeritreretina ary zavatra tsy morane zany hoe andeha hamotika orinasa mpanjakana zany aiza moa fahefako manao an'izany afaka manontany ny olona miasa ao amin'ny jirama nareo ny olona tompona ndraikitrao nareo fa tena tsy efa sangy mihoatra ny lola izy fantatsika zao fahasahiranan'ny firenena tsy vo amin'izao hoe krizy zao ihany hoe korotana fatram'taloha misy déficit budgétaire enjana be zany eto Madagasikara dia mandeha ny resaka hoe ianao no mamatsy vola fanjakana zao mba anaovana ny tsiro dia onerana fanjakana ambonimbony le zavatra hitanareo zany zavatra tsy eritreretina maha olombelona mihitsy zavatra tenenao zany tena hoe c'est le monde à l'envers ozy ny fitenena hoe
za ndray ny andeha maty fanjakana za raha manambola amin'ny fanjakana par intermédiaire en polyclinique zay miandry any anaovana ny recouvrement-ko ahoana moa ny ahafahako ny fahefana sy ny vola ahafahako manampy ny financer fanjakana hitanao foronona daholo ny zavatra azo foronona fa tena ary zavatra tsy ao anatin'ny eritreretinao mihitsy le zavatra resahan'ny olona zay ny mahagaga resaka orinasa isika andriamatoa PDG fanambonao moa mbola nampy reto efa maromaro misoratra etoreto ao anatin'izay ao anatin'ny mangarara satria anisan'ny efa manomboka tononona inan-kianja amin'izao fotoana izao ary efa voizina ihany koa ao anatin'izay ny hôtel Colbert efa anao ve izy io raha anao fomba hoana andriamatoa Mamaravatomanga amin'izao vanim-potoana izao no ahafahana vidy hôtel 5 étoiles raha tsy anao dia inona azonao ambara mahaloana an'izay zava-misy zay za aloha efa manana hôtel 5 étoiles efa ela tonga dia valiko ianao efa ela nanana hôtel 5 étoiles fa tsy ho zao ny za misehatra eo amin'ny hôtely valiko ny vatana anao mikasika ny Colbert ny tompony Colbert teo aloha dia Corse nationalité Corse sy Neptune satria nyresahana koa nividiko Neptune dia aloako tonga dia valiana miaraka le izy tompon'ireo orinasa anankiroa reo dia Corse ny olona mividy azy raha tsy diso vao tamin'ny heritaona raha tsy diso dia Corse ihany koa ary afaka jerenareo amin'ny sitiny Neptune sy Colbert ao misy an'izany annonce zany anie nisy annonce nataony tamin'ny Express de Madagascar za ny intervention ko amin'ny Colbert sy any amin'ny Neptune client nay amin'ny golf le tompony dia nahita ny réalisation tato amin'ny golf rehefa nahita réalisation izy dia hoe mba tiako raha mba ny équipe technique anao satria za nisy gasy sy mauriciana namitany io golf tato misy mpiara-miasa amiko mauriciana zany namitany io golf tato andakany io dia ny angavy izy hoe mba tiako hitovy standard amin'ny zavatra ataonao ny atao ary amin'ny Colbert dia en tant que prestataire zany manana contrat nanao appel d'offre izy manana contrat mazava tsara ny réhabilitation ny hôtely io zay ny réhabilitation ny MMPBTP ny manao ny réhabilitation ny hôtely io ary efa nameny akoa ny réhabilitation ny hôtely Neptune misy contrat zany io ny Corse anie tsy manome ohatran'ny hoe lova tsy mifindra mijanona amin'rareo le izy zay ny zavatra misy tsy Mamaravatomanga tsy anahy io fa Corse ny tompony teo aloha ary mbola Corse koa ny tompony amin'izao tsy izakany zay fanontaniana zay satria anisan'ny nandresaka nandehany koa andriamatoa Mamaravatomanga ny fatapahan'ny jiro tany amin'ny golf tany Full Point tany amin'ny Azora satria efa nandeha nyresaka hoe nisy tsy fifanarahana intsony teo aminao sy ny filoham-pirenena ahoana ny mety mahakasika an'izay hoe marina ve zay fa tsy nalohan'izay jiro zay na hoe tsy nandoa ny hôtel ny zavatra misy dia zao ny golf Full Point efa enitaona no autonome manana solaire zay dia manana batterie dia manana groupe ny courant any a Full Point tsy maharaka sady instable dia efa enitaona teo eo nefa nakafanapahakevitra hoe tsy possible ny anao développement na resaka touristique amina coupure lava amin'ny resaka jiro zany tany Full Point sady tsy maharaka le capacité dia nanao investissement na solaire koa sy batterie zany hoe efa 10 na enitaona lasa zay efa autonome ny golf Full Point ny Jirama teo zany nanao ny installation tarika ny Jirama tam'vao nanomboka dia nametraka transfo teo dia rehefa tsy ilaiko tsony le installation dia azony Jirama tao anie no nasaiko najanona le fa lasa polémika be le izy ny Jirama fa tsy mandoa facture hono ianao koa zay ny resaka ka za autonome ane zavatra za autonome mety misy ny litige facture mety hoe tsy hitovina hevitra amin'ny resaka consommation satria za autonome donc tsy miaffecté mihitsy
le fisinina tsy fisin'ny jirama ka mifandraiky indrindra amin'izay hoe mety hoe mbola fifandraisana eo aminao sy ny filoham-pirenena andrajoelona zay andre matoma amin'ny Ravatomanga tsy sanatria nona fiainana manokana ao anatin'izay fa hoe du côté politique no ijerevantsika an'izay hoe rehefa nandeha zay resaka tsy vitivikevitra zay a nandeha niseho niaraka tamin'ny zanalahy foana ny filoham-pirenena rehefa tsy mifankahazotsona nefa ny anareo mirahalahy taty aoriana rehefa nanokatra sy nitokana ity centre MSA ity ianao hitazana ihany koa ny zanakao lahy zay sampany voalohany aloha zany hita tamin'ny ainao manjery tao anatin'izay inona no mety hanatsavanana an'izay inona le fanontanianao satria tsy azoko hoe inona ny ifandraisan'izay amin'ny seho ao anatin'izay ny samy zanaka ao anatin'izay zany le rivalité efa manomboka hita taratra ao anatin'izay eo aminareo sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria filoham-pirenena miaraka amin'ny zanany dia manana rivalité zany satria miaraka amin'ny zanako zay zany le fanontaniana ka tsy haiko nareo mpieno sy mpijery angamba mamaly an'izany hoe inona moa ny tokony isiana rivalité amin'izany samy manan-janaka io a efa lehibe ny zanakay a na ny anazy na ny anahy efa tokony hijery ny fomba hoe ahoana ny fomba fandrarana tsy hitako inona ny tokony ho problema amin'izany ny zanako maleo tena manana ny orinasany izy tsy miankina amin'ireo orinasa ireo izy fa orinasany ny azy anazy manokana fa miaraka miasa amiko izy a coacheko amin'ny zavatra tokony coacheko azy fa napetrako mihitsy izy anina ny indépendance ny zanako ary ny zanako telo menada ohatr' zany daholo manana ny indépendance andrareo fa ary manana ny société any izy a fa za marainy a ray aman-dreny anay a dia mikoache andrareo amin'ny zavatra tokony mety sy tsy mety atao amin'ny expérience zay kely ananako zany dia inona no olana amin'izay tsisy hidirany mihitsy hoe rivalité amin'ny zanako ny filoham-pirenena non efa activité andry zalahy ny zanakareo avy tsy mifanitsaka ny activité any zanako ny filoha tsy fantatro a fa ny activité any zanako fantatro fa tsy mifanitsaka fa tena fandray tsara amin'ny zavatra zay ataoko mbola fanontaniana ihany tikatra manitikitika ny olona andriamato mamy Ravatomanga akaparenao daholo ny marché public anakabeazany ame ohatra tsisy ohatra mbola zay ka zay le olana amitsika tsisy ohatra koa fa zay le olana resaka lesahany ny olona fa tokony zay foana miresaka BTP a resaka travaux publics resaka inona ohatra hôtel Sakati any Nosy ka zany nga marché public andresahany joary teo ya dia avetsika afaka miresaka Sakati fasaloha Sakati fasaloha Sakati ny marché public ateneniko anao a ary ho teneniko eto mety tsy fantatritsika fa za nanao ny marché public tamin'ny fotoan'androny io Coliseum io zany nanao an'io ny société MMP BTP nanao an'io Coliseum zay alehantsika isan'andro io nanao appel d'offre tamin'izany ny fanjakana dia namaly tao SMATP namaly tao ny Colasy fa zany nazo an'le marché zany moins 10 ans ary tadidiko mihitsy ary ny filoham-pirenena ny teny tamin'izany sao dia tsy ho vitanao io monsieur Ravatomanga dia io zao zay ho atsika le tsy mifampatoky samy malagasy dia ozy izy eny ary fa ataovy araka ny tokony izy marché public azoko tamin'izao fitondrana zao teneniko le izy satria zavatra tsy afenane zany io gymnase ny Tamatavy io dia izy io hitatsika io vita sa tsy vita appel d'offre koa io afaka vérifienareo zany appel d'offre hoa ny marché public azoko ao Majanga mitovy amin'io Tamatavy io amin'ny akapobeany zay marché public azoko tamin'ity fitondrana ity anakiroa reo sa misy hafadiniko zareo fa zay anakiroa zay marché public azoko ary efa saika tsy anao ary satria justement noho le resaka mandeha dia ho teneniko ihany koa marché public misy resaka alefa any hoe nanao marché ana tomobile dia hoe avy telo efatra eny ny vidina tomobile Toyota dia zao no lazaiko anareo itsika zay tsy mahalala n'io filoham-pirenena io dia oka tsy hiteniteny foana zahako zao
mivarotra Toyota eto Madagasikara tsy nekeny ny amarotako Toyota amin'ny fanjakana fa nyteneniny hoe ameo any fournisseur directa fa ianao mpamoaka an'le entana fotsiny dia ny fanjakana mandoha an'le tomobile directement any amin'ny fournisseur. Zany ny fomba fiasan'io floa io. Nety taminao zay izy? Aka nety amiko satria dikan'izany mijery an'le kitapo ny vola amin'ny fanjakana izy satria manadiso azy zany le hoe avy telo avy efatra eny le prix amin'le fitenenan'olona tsisy zavatra mitombona. Zany ny fiasana ary tena afaka verifienareo zany. Zay. Manaraka sakaty. Sakaty, ya. Ny sakaty misy namana, mpandrara namana nanatona satria za pakany Nosy be indraindray misy klinika ataoko moa an'izao noho ny fangatahan'ireo opérateur touristique ireo dia nanangana klinika any Nosy be. Dia io mpandrara namana io zany mitaraina hoe zaho izy nahazo an'ity sakaty ity efa tamin'ny 2018. Dia io zay tamin'ny andron'ny Rajaonary Mampianina zany no nahazo an'ity. Eno izy tia ny dossierko tia ny cahier de charge fa za vonona ny iréactiver ny investissement zay ataoko amin'ity toerana-ty. Aiza ho aiza ho le izy dia hoe misy partie ny sakaty izy no azoko 17 hectares sa 18 hectares fa sakaty iray manontolo any 360 sa 400 hectares tsy fantatro fa misy partie kely zany azony ary sakaty koa feno hôtely privé ny ao anaty sakaty zay tsara fantatritsika. Dia io partie kely io zany azony dia niteny izy hoe anao activité aho izy amina hôtellerie par rapport amin'io sakaty io. Dia raha tadiditsika nisy forum teto nataon'ny ministère en tourisme tsy tadiditsiko tamin'ny taona 2021 izy iny talohan'ny fifidianana na 2022 nisy mpandrara be dia be nanao karazana promotion zany ny état malgasy tamin'izay fotoan'izay dia anisany nyresahana tao io sakaty io. Dia io olona investisseur io zany niteny hoe za vonona miaraka amin'ny partenaire ary tonga teto le partenaire ny hoe ireprendre n'io activité io dia naka renseignement zany dia niteny ny fanjakana hoe raha tena manana partenaire izy hiaraka amin'ny professionnel vonona tsika misy continuité de l'État eto Madagasikara. Zavatra efa nataony ny fitondrana teo aloha tamin'ny 2018 ka raha malagasy le olona vonona anao investissement eto inona moa maharatsy azy raha toizan'ilay investissement zay any io zavatra misy io. Nakalalana tany aminao moa zany sa mba niresadresaka resadresaka fa tsisy hoe idiranao loatra sakaty tsisy idirako sakaty. Fanontaniako farany ny nahy ty fifandraisan'ny Mamy Ravatomanga sy ny mpandrara indao pakistanais ny karana zany ratsoro mifanakaiky be ve sa tena raharahan'ny samy mpandrara sa raharaha ahoana? Tsy manan'olona na mpandrara indoka pakistanais na frantsay na sinoa tsisy olana mihitsy mpandrara amin'ny ankapobeny. Tsika hoa tsy ho tafavoaka mihitsy raha izay ny toetsaitsika eto. Ny olana misy eto zany ny tena olana dia ny malagasy samy malagasy mifanenjika ary ny tena matetika olana misy dia mpandrara malagasy samy malagasy mifanenjika. Fa tsoralia tsy olana ka misy za tsy miteny hoe enjeo ny mpandrara vahiny fa za kosa aloha tena sarotiny satria raha tsisy mpandrara vahiny eto tsy misy raha tsisy investissement eto tsy akatra mihitsy io PIB io tsy androso ny firenena anankiray. Ny privé ny mampandroso firenena fa fanjakana ny tsy mahavita ninny fa za tena miantso ny mpandrara vahiny andrara na vahiny io na ninina nationalité rehefa mametraka vola eto amin'ny tanindrazantsika izy dia tokony ajaintsika ary tokony accompagner-tsika
fa za kosa nefa sary-piaro amin'ny fanenjehana mpandraraha malagasy mitovy amiko zay kosa aloha dia tsy tokony isy mihitsy eo amin'ny mentalité antsika malagasy dia mitodika amin'ny namana mpandraraha malagasy a mba tokony hitovy amin'reto mpandraraha vahiny reto tsika mifanometanana rehefa misy tokony hifanomezan-tanana ary tsy zay tsy mahay sobika mahay fatambara ozy ny fitenenana donc tokony tsisy mihitsy le fanenjehana ninoninona matoa misy mpandraraha anankiray mahavita mamorona asa ho an'ny mpiray tandrazana aminy a dia mila dera izy zay matoa mahavita an'izany izy a efa manana amiko ananako estime satria tsy moramora manangana orinasa zany tsy moramora ary tokony asitena mihitsy mpandraraha anangana surtout mpandraraha malagasy mampalahelo ane raha mandeha amin'iny akoron-drano iny tsika dia mba jereo hoe firiny amin'ireo immeuble akoron-drano ireo firiny mba hany malagasy amin'ireo za tsy mana problème ao amin'ny vahiny a azaka tiana ny vahiny aleo izy andraraha tokony hitovy ny règle de jeu fa mampisitona ny saintsika fotsiny hoe firy amin'ireny immeuble eny akoron-drano ireny mba ho amin'ny malagasy tena malagasy mitovy rasy aminao tsisy mitaraina aminao ve ireo mpandraraha karan'ireo hoe raketen'ny fanjakana mbola tsy nainao an'izay kosa aloha ijoro foana vendry matomamra vatomanga raha ohatra ka misy mpandraraha malagasy ary enjehana amin'ny tsirariny mijoro ary tsy tokony ao anaty tokony naturel zany tsy tokony isy fanontaniana apetraka akory ary zany fa raha misy mpandraraha malagasy a enjehana dia tokony naturellement tokony mijoro ny malagasy satria tsy moramora io mamorona asa io ary ny mamorona mbola vita ihany fa mitazona n'le orinasa tsy moramora tena zay ianao andria matoma maravatomanga fantaniana efa napetraka taminao ihany l izy dia averiko aminao indray la izy androany satria hoe eo amin'izay fiarovana ny mpandraraha malagasy zay a vao tonga ity fitondrana andrajoelona zay ataoko hoe misy anao ity a ao anatin'izay a dia ianao moa misehatra amin'ny resaka fitaterana anabakabaka dia nisy ny Madagascar Airways izay raha tsy diso a dia tonga dia Madagascar Airways ka TOA nisy ny orinasa Madagascar zay mifoanana atao anatin'izay raha amin'izao fotoana izao ihany koa mbola misy mpandraraha hafa zany a te hisehatra amin'io resaka fitaterana anabakabaka privé moa le resantsika ao anatin'izay a dia hoe voasakatsakana dia any ambadika ihany koa ianao ahoana indray ny makasika an'izay to samy hafa ny activité ny TOA sy Madagascar Airways a ny ndrareo vol régulier ny TOA vol privé à la demande tsy mitovy mihitsy zany zay tsy manao ny asana vol samy commercial reo ka fa zay tsy manao ny asana vol régulier zany hoe le mandeha ara-potoana makaria ohatrany ataony Madagascar Airways tsy manao an'izany TOA fa ny anay vol à la demande sy vol privé dia zay nolazaiko anareo hoe misy synergie ny natoa niditra tamin'le sehatra na aviation satria matetika ny polyclinique matetika mampiasa ny TOA io amin'ny évacuation sanitaire satria misy cas zay tsy vitantsika eto Madagasikara mila évacuer na ny ivelany zay le lazaiko hoe reo ane tsy foroporonina foana fa misy synergie dia zay natonga an'le izy napetraka zany a satria ahafahanay miassure an'ireny évacuation sanitaire reny a misy cahier de charge zay apetraky ny assurance aminay satria zay manana contrat miaraka amin'ireo assureur reo hoe raha misy urgence dia tsy maintsy miassure zay a ny évacuation sanitaire nireny olona zay manana assurance reny any ivelany anisany tafiditra anatazao ve Andriamatoa Mamravatomanga satria hita amin'ny sary ihany koa ny TOA mitatitra ny volan'ny banque centrale reny le vol à la demande ny banque centrale miara-miasa amin'ny TOA miara-miasa amina compagnie maro mitatitra ny volan'ny banque centrale zay oui suivant ny demande ndrareo ary inona anao polémique be iny a volan'ny banque centrale inona lefa tany Diego iny fa tsy volan'ny volako na volan'ny filoham-pirenena fa volan'ny banque centrale iny hitanareo le caisse ary ny banque centrale efa nanao communiqué mikasika an'izany dia le olona mamoaka an'ireny olona any amin'ny 4000 km any dia manakorotana ny sainy vahoaka eto
dia izay le fanelezana vaovao mampikorotana ny sain'olona. resaka roplanina itsika boinina 777 ahoana ny fahitanao n'iny skandaly zay mbola tsy mifarana hatramin'izao. Mahita ohatranareo tsy mahafantatra ny tena netim-boany sy ny mety hotohiny fa efa misy enquête mandeha izy iny dia miandrotsika hoe ahoana ny efaran'ilay enquête. Mety izy fiatraikany amin'ny tsika ve raha sanatrika tena hoe meloka tokoa i Madagasikara ny resaka fa za tsy manoloolona hoe ohatran'ny gaboraraka nareo Madagasikara zany fa ahoana koa nisy boinina lasany ira nefa ny voasazy eran-tany le firenena. Ahoana moa ny ampameloka Madagasikara immatriculation nameny ty tena aviako personnel maka exemple ohatra tena mety ho sarotra nefa ny anona misy compagnie anankiray eo immatriculé ataontsika hoe Dubai tsy maninona fa tononona ihany le izy Emirates dia mitondra volamena izy na mitondra passager clandestin na nanapaka le compagnie hoe andana makany Iran ianao dia le immatriculation ve ny sazina le firenena me immatriculation sazina zay le izy ka zay le fanontaniana mipetraka le olona nanome immatriculation ve ny tokony ho sazina raha ohatra ka tratry olona io. Je prends le cas pire hoe mitondra volamena na nitondra drogue na nitondra sokatra espèce na nitondra fitaovam-piadiana dia le firenena nanome an'le immatriculation le roplanina ve no sazitsika sa le olona ny opéré an'le avion ny autorisé an'le vol no tokony ho enjehana. Zay le aviako personnel fa tsisy afaka manome le autorisation raha tsy olona mpitondra fanjakana donc amin'ny anaran'ny fanjakana malagasy. Eny ka zany miteny aminao hoe raha ohatra ho any autorisé-ny tsy ny immatriculation no omeny ny fanjakana malagasy fa ny autorisation miopéré mandeha amina pays anankiray na le responsable d'opération manao an'iny mety hoe ny ACM any toerana manao an'iny manome an'le autorisation fa tsy fantan'le olona hoe hitondra volamena ny ao anatiny na hitondra sokatra na ohatran'izany fa eo ny misy responsabilité isaky ny atsokajiny. Ianao zao raha resaka économique dia ny douane ny tokony manaraka maso an'izany. Zay zao raha resaka sûreté dia zay raha eto Madagasikara zay ny tompona andraikitra voalohany raha sanatry io mipoky ny roplanina iny ka nisy explosif atao anatiny dia responsabilité anay fa tsy responsabilité an'le olona nanome immatriculation na le ACM ny autorisé an'le vol. Asa azonareo le zavatra tiako ampitaina. Donc tsy mila mba manao analyse koa tsika milamina ao anatin'le izy fa tsy hanaovana polémique satria iny taritina nanaovana polémique fa za tena manao analyse amin'ny saina tsy miangatra ao anatin'le izy. Vatomanga tadidiko tamintsika nanao émission tamin'ny voalohany lazy ianao mahakasika le collision zay indrindra hoe tsy navelan'ny filoham-pirenena collision marché public ny collision andresanao teo hoe tsy navelan'ny filohan'ny repoblika ametraka offre ianao tamin'izay fotoana izay satria sao dia misy an'izay lazain'ny olona hoe conflit d'intérêt ny lazana anazy teo ianao nanazava indray hoe misy ve mety ho vitanao ve sa mety tsy ho vitanao izay marché public ny fanamboarana collision izay tsetratsitra tsy aritra fotsiny ilazako an'iny hoe izy amin'ireo no tena marina sa marina daholo ve izy anankiroa ireo ny fanontaniako Andriamatoa Mamy Ravatomanga satria mirosy ihany ny fotoanantsika ianao ve matahotra raha misy fiovana ny régime amin'izao fotoana izao ka olona tsy akaiky anao intsony no mitondra ny firenena manaraka eo. Valiko le voalohany aloha tsy azoko tsara le fanontanianao amin'le collision navaliko taminareo teo mantsy dia hoe ny soumissionna amin'le marché public dia ny teny any flou hoe sao dia tsy mety amin'le opinion publique amin'le conflit d'intérêt dia ny teny hoe assuré que président tsy maintsy vitako io
dia zay le izy fermeko le parenthèse dia io izy io mbola tsy nirodana ny collision hatramin'izao. Faharoa le fanontanianao faharoa matahotra venao raha tsy olona akaiky anao ntsony no mitondra ny firenena amin'ny 2028. Nisy olona akaiky any nitondra firenena tamin'ny teo aloha fa le olona akaiky indrindra raha mety manahirana satria nandritry ny 5 taona tsy napetrany. Ary za tsy natahotra fa teto foana zay ngamba ny avaliko azy. Fantaniko farany misy rahalahy Andriamatoa Mamira Vatomanga atsika firenena farany anisany farany mahantra maneran-tany. Ianao anisan'ny olona manan-karena indrindra eto Madagasikara. Ahoana ny mety handraisanao an'izay atao hoe dichotomie ngamba miresantsika anazy. Ahoana moa ny andrefesanareo hoe za manan-karena indrindra eto Madagasikara? Hoe faharoa ka ozy izy ny Forbes Afrique. Eny karena ene fijery ety ivelany fa tsy fantatry ndrareo ny trosa sy ny zavatra hiatrehanao anatin'le izy. Zany ve moa dia ho avoakantsika eto fa amin'ny avantageko aloha le hoe manan-karena dia raisitsika amin'izay zany le izy fa tsy zay angamba ny andrefesana azy fa azo lazaina hoe péjoratif be zany ohatran'ny hoe mampigene be any no mahaino an'le izy ao anatina firenena anankiray ny tsy maintsy misy foana ny olona saranga samihafa naiza firenena misy no mba tsaratsara kokoa ny farim-piainany misy no eo ny farim-piainany ary misy ny sahirana. Iny dia tsy mahavaly fa Andriamanitra ao ambony no mahafantatra ny valin'izay. Za tsy mahavaly an'izay fa zay ny toe-piainan'ny olombelona amin'ny ankapobeny. Misy ny olona mba hiangarany vitana dia tonga amin'ny sehatra misy azy izao. Misy sanatrian'izany mipetraka amin'izay misy azy ihany fa za aloha ny engagement moral koa sy ny tena hoe mipetraka ao anatin'ny saiko dia hoe raha mbola misy ny azoko zaraina ho an'ny mpiarabe amiko sy ny mpiara-miasa amiko dia manao arety moa zany miteny manaroatra miteny an'izany fa ato amin'ny groupe Sodiaty hatramin'ny etom-boany hatramin'izao gratuit ny sakafo. Misakafo gratuitement reo mpiara-miasa amiko reo rehefa any amin'ny toeram-piasany. Ngamba ny vitsy ny toeram-piasana misy an'izany ary azoko atao tsara mirere an'izany satria iny mba vitako zany eo amin'ny fanampiana ny mpiarabe lamiko dia ataoko aloha zay vitako. Faharoa manaraka an'izay nanomboka tamin'ity taona ity dia ny SMIC ato amin'ny Sodiaty groupe Sodiaty dia 500,000 ariary. Zay ny zavatra vitanay zany ary tena fierté anay zany hoe mba mapakatra n'le fiarim-piainana eo amin'izay tratra an'le mpiara-miasa. Fa misy mitaraina koa hoe tena enjana be ny discipline ao amin'ity groupe Sodiaty anao ty tena masika be tena tsy laitra mihitsy fa tonga dia voaroka raha vao misy mikiatra mihitsy ny sasany. Ohatra ny fiainana tokantrano io sy ny fiainana orinasa misy rehetraretra tenenina aloha zay azo tenenina, anarina zay azo anarina dia tsy maintsy maka fanapa-kevitra ianao rehefa tena hoe sanatria tonga amin'ny zavatra tsy azo anoarana ntsony le izy. Tsy hafaliana ho an'ny mpampiasa koa neny hoe anagadra mpiara-miasa zany fa matoa misy zany dia efa hoe situation exceptionnelle. Za koa mampiasa olona maro dia mety hoe misy hita ray na roa dia mora hita be le izy satria betsaka le mpiara-miasa amiteny fa zay ngamba ny hoe zavatra ray lehibe mba irery an'ny tena hoe manampy ary tena isontonina ny mpiara-miasa ny mpandraraha rehetraretra zany mba zay vitanareo amin'ireo mpiara-miasa aminareo reo ny no vitanareo amin'ny firenena. Misy syndicat moa atao anatin'ny groupe Sodiaty misy représentant ny personnel ato.
ia maraparanantsika ny resaka amin'n'ity alina ity raha tsy manana fanontaniana ihany keo nareo andriamato flotaledy généraly manoloana ny toedra raha misy amin'izao ihany ngambany hoe raha ianao no antaniana inona ny mety hovaolana arosonao manoloana izay le contexte politika mafapana amin'izao fotoana izao izay a mbola mety ve io ataontsika hoe ataoko farangisosy satria izay no ilazany eny akanjaza ao anatin'izay hoe herisetra ho atao amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny répression ataon'ireo force de l'ordre ihany koa amin'izao fotoana izao a inona ny mety vaolana avy aminao manoloana n'izay toedra raha politika izay ny vaolana ane tsisy afa-tsy ny latabatra boribory ihany zay ihany ny vaolana tsisy afa-tsy zay ihany tsy mahita na hoaizitsika na hoaiza tsy vaolana mihitsy ny fitokonana sy ny fandrobana surtout fa ny fipetrahana eo amin'ny latabatra boribory ihany ny vaolana ary iarahantsika mahita ny zavatra nisy tamin'ny 25 au soir fa ao anatin'ny indray mpimaso ane dia very ny fananan'olona indray mpimaso dia sanatria ve 2009 dia expérience ohatr'izay foana ve ny tokony ho averintsika eto amin'ny tokony mba misy éducation hafa amin'izay koa tokony passeny zany zavatra zany a satria tsy hoe zavatra mahafinaritra fa zavatra mampalahelo ary ny mampalahelo a dia be ny gasy voadona ao anatin'ilay izy surtout tia mandoro fananan'olona privé akoatra ny fandoroana sy ny hoe fandrobana fivarotan'olona dia ny tranon'olona privé dia zany ve no ataontsika fiainana eto dia izay zany na hoe alao miresaka amin'ny latabatra boribory a satria tsisy solution fa tsy zay ihany miresaka ary mino aho fa efa miroso amin'izany ny filoham-pirenena amin'izao tsika miteny izao dia miantso an'ireo acteur rehetrarehetra zay afaka manome tanana sy hoe mba mandinika amin'ny zavatra ohatr'izany tokony hanosika an'izany a fampiresahana amin'ny latabatra boribory zany tsaroko kely tampoka miala tsiny zokojoary ao anatin'izay satria miresaka ianao hoe ny dinika an-dadabatra ihany no vaolana amin'izao toedra raha misy izao raha nanao lahateny ny filoham-pirenena na fony izy tafaverina teto Madagasikara rehefa avy any New York natao anatiny ireo ataontsika hoe fifampiresahana nataony tsy mbola niantso ny mpanao politika mihitsy izy na nitafiditra tao anatin'izay ihany koa na ny hoe ny fananganana ny gouvernementa ihany koa tsy nisy firesahana sy antso natao an'ny mpanao politika ao anatin'izay fa ireo tanora ny tena natsoina zany hoe ireo tena hoe manao hetsika amin'izao fotoana izao vaolana ve ilay manilika ny mpanao politika ao anatin'izay ny fihetsiketsehana nisy teto dia fihetsiketsehan'le génération Z zay ny début-any ihany sy mpianatra dia rary ny raha amin'ireny izy no mitodika ny mpanao politika ane ny élection ny andrefesana azy ny élection efa vita tamin'ny 2023 nisy élection na députation teo efa vita koa dia zay ny andrefesana an'ireo mpanao politika ireo raha ohatra ka hisy considération ny politicien ny président dia tokony le olona manana député ao amin'ny assemblée no tokony fampidiniany raha ohatra misy an'izay considération politique zay dia anazy no mahita hoe inona no fomba hitondrany an'le izy a fa ny mpanao politika dia ny fifidianina ihany ny hitsarana ny herin'ny mpanao politika ary za koa mba tena hisitona ny saintsika manaraka amin'ny fandaharana fa mbola tsy tatoato a tsy nisy filoham-pirenena na vita 2 mandats ary zay tokony hatsahatritsika satria ho anay mpandraraha tena miaina ao anatin'ny tebiteby a satria raha tsy mahavita 2 mandats lay filoha dia ahoana moa zany ny sécurisation sy ny fandrarana misy eto hitantsika une semaine ny perturbation a dia efa hitanareo fa be dia be ny vol annulé hitanareo ny impact n'le une semaine teo niakatra ny vidim-bary manomboka misy pénurie donc zany ve ny mbola iainantsika
ao anatin'ny telo taona mandra-pahatonga amin'ny fifidianana dia izay noho izy aho hoe mba alao re tompoko a alao amita manda ny flo zay voafidy a dia vita hoavy ny fifidianana 2028 dia milatsaha daholo zay te hilatsaka dia ny vahoaka no mitsara fa oka mba ajanona le fanakorontanana tia fitakiana sosialy izy au début satria resaka jirorano dia mivadika hoe miala tsy mety amin'le stabilité an'le économie atsika le izy a tsika efa anatin'ny fahasairanana dia mbola ho ampiana indray ve le fahasairanana efa mianjady amin'ny mpiarabelona amintsika eny ary misaotranao andriamatoma amin'ny Ravatomanga tapitra ny fotoanantsika misy teny farany tiako eny tompoko atao raha sitrakareo satria ny tena mpandrarà dia mitodika manokana amin'ny mpandrarà zany a amin'ity émission spéciale ty hoe tokony irahina ny mpandrarà malagasy tsy tokony ho raviraviana ohatr'izao ny fandraràntsika ho robaina sy anaovana toetra tsy mendrika zany a ho an'ny mpandrarà fa tokony irahintsika ary tokony ifanometanana mba entina anapitsika amin'izay kely eo am-pelantanantsika manarina ny firenena dia mitodika koa ho an'ireo tanora zay mieritreritra ny aka formation zany atao amin'ny MSA amin'ny secteur d'activité tandrifanay a fa anome fampiofanana maimaim-poana koa ho an'ireo tanora zay mitovy amin'ny activité anay ato zany a amin'ny resaka sécurité sûreté a ary ny hôtellerie ny isany moa mbola hodiniako a miaraka amin'ny mpiara-miasa amiko a fa amin'ny principe fotsiny a dia hoe misokatra amin'ny fanofanana maimaim-poana ho an'ireo tanora zay tia hanana formation zany amin'ireo sehatra eo a ato amin'ny MSA dia mbola mamerina ihany koa hoe ny MSA tompoko a sy ny société rehetrarehetra ato anatin'ny groupe a dia raha misy manam-pikasana ary raha misy koa ary tena sotonina mihitsy ary nareo a hanao visite ny infrastructure ny MSA misokatra ny orinasa zay tantaniko a amin'izay sehatra zay dia misaotra antsika rehetra isaorana anao andriamatoma amin'ny Ravatomanga nanokana izay fotoana adondrojo zay Abraham adondrojo a dia isaorana ihany koa ianareo zay nanotrona tato amin'ity amphithéâtre ny MSA ty misy anakoa izy ato ny amphithéâtre anareo hoe ya misy anakiroa ny amphi ty ny lehibe dia misy kelikely anakiray ya misaotra anareo tompoko a dia tapitra ny fotoanantsika veloma tompoko vavy mandra-peona tompoko lahy misaotra antsika rehetra